roa arivo taona lasa zay no nangororo tao amina saha ohatry zao sahany Getsemane ilay tompontsika mangororo ny fanahiko izy ilay Andriamanitra miteny hoe aza matahotra ilay Andriamanitra miteny hoe nahoana no mianahana anareo ry kely finoana no indro ipararetra ary miteny hoe mangororo ny fanahiko zoma masina fotoana anankiray zay ny marke ny maizy azy an'Andriamanitra mandrakizay ny zoma masina marke ny mahandriamanitra ny maizy azy an'Andriamanitra mandrakizay zany hoe nametraka trace indélébile irréversible eo amin'ny maizy azy an'Andriamanitra ny zoma masina satria nahoana satria tamin'ny fotoana io izy rehefa nomboana tamin'ny fijaliana Jesosy dia misy ny marky ny nanomboana azy teo amin'ny tanany sy ny tongony io le lazain'ny teny vahiny hoe stigmate le olatra nanomboana azy ary olatra nanomboana azy io mandraka tiany androany dia mbola tehiriziny tompo any an-danitra sy ny sorony tamin'ny tanany ho fahatsiarovana ny namonjena azy ianao ity ny zavatra mahavariana anahy amin'io tantara io azo ny atao tsara ny manala n'io stigmate io marky ny hazo fijaliana io fa tsy ny foanany tsy ny sorony fa napetrany any aminy ho marika mandrakizay ny mahandriamanitra azy amin'ny mahandriamanitra azy zany hoe imaginareo hoe ohatra ny olona anankiray tsika rehefa misy dégâts na azo atsika accident na may na naratra mafy miezaka mafy tsika manao fitsaboana chirurgie mba hanalana ny tracen'le dégâts satria mety mamenatra na koa manimba endrika na manimba beauté osizany tovavy sy ny vehivavy fa ny atsika kosa ilay Andriamanitra ilay tsara ilay perfection dia tsy mamenatra azy ny mitahirany io stigmate io tehiriziny io stigmate io mandrakizay zany hoe mitondra takaitra noho ny amiko sy ny aminao mandrakizay ilay Andriamanitra azonareo an-tsaina ve zany mitondra takaitra mandrakizay noho ny amiko ary tsy hoe sorony eny aminy fa voninahitra ho azy fifaliana ho azy hoe ity ny pirofo ny fitiavako andra olombelona hamaranako an'ity teny fohy ho amin'izao zoma masina ty ndray mandeha nisy iray aman-dreny anankiray ho an'izay mahalala azy dadabe Rakotoarson teo Ambohimahazo teo efa andodimandry izy dia nandalo période de questionnement be ato amin'ny fiainako ary miasa saina be hoe ahoana marina moa za ty dia rehefa nakadinika tamin'io ray aman-dreny Toby io pasteur efa misotro ronono izy sady ray aman-dreny Toby teo Ambohimahazo dia tsy namaly ny fanontaniako izy na miteny tamiko izy hoe zao no ataovy fa izao ny teny dadabe Rakotoarson tamiko hono anaka ozy inona ozy izy no penina nanoratany Jesosy ny anaranao eo amin'ny tanany tsy azo koa ray aman-dreny averiko ozy ny fanontaniana inona ny penina nanoratana ny anaranao eo amin'ny tanany Jesosy tsy fantatro dia nitsika izy dia ozy hoe ny fantsika zay nanomboana azy teo amin'ny fijaliana no gravena ny anaranao eo amin'ny tanany ka raha ohatra ozy izy misy mahatapaka io tanany Jesosy io mahaisitra an'io na misy mahakosoka an'io stigmate na ny marky nanomboana azy io dia zay voafafa eo amin'ny tanany Jesosy ny anaranao fa raha mbola eny ny tanany ary mbola eny ny marky ny hazo marky ny nanomboana azy tamin'ny fijaliana dia tsisy hafafa ny anaranao eo amin'ny tanany arak'ilay hoe indro efa vitako tomboka vatsa eto ampelatanako ianao ahy ianao izay koa no afatra ho anao amin'izao zoma masina izao hoe miaritra ny mafy izy tsy no fafany fa mariky ny fitiavany ianao mandrakizay ary eo ampelatanany ianao tsy misy maharombaka izy eo ampelatanako izy
mirary zomahamasina finaritra ho antsika rehetra. Azadino Getsemane, azadino Calvary. Tahin Jesosy daholo tompoko.